Tiatsika fany fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tisika fany fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Ry Kristiana havagna amin'izao karemizao dia ampatsiahivin'ny eglizy ny niovan'i Jesosy tarey ahitantsika taratra dia ny mialoha ny voninahitra rehefa tafatsangako velona izy koa engany ihany koa izay ny fahitantsika ny hatsaran'ny endrik'Andriamanitra izay no hampitodika atsika misimisy kokoa amin'ny famindram-pony izy Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Miarahaba antsika rehetra ry Kristiana havagna sy anareo jiaby tsy ankanavaka zay mbola tafiaraka aminay ihany koa amin'ny alalan'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Miarahaba antsika rehetra tratrin'izao alahady faharoa amin'ny karemy izao. Magnentigna antsika ary ny fiangonana iaraka ivavaka sy iaraka iaino ny tenin'Andriamanitra. Ka ny lohahevitra izay agnitanana antsika amin'ity androniany ity dia ny hoe i Jesoa miova tarehy taratry ny hoavintsika rahatry izay. Hoy ny foko taminao, mitady ny endrikao aho, ny endrikao ry Tompo no tadiaviko. Aza fenahy ny salovantavanao. Ny vakiteny voalohany izay iarahantsika mitandregny ary dia nalaigny tao amin'ny boky Jenezy ao amin'ny toko faha 15. Tamin'izany andro izany i Abrahama dia nentin'Andriamanitra nivoaka ka nilazany hoe atopazo ijery ny lanitra ny masonao ka isao nikintana raha mahisa azy ianao. Ary hoy izy taminy, ho tahaka izay ny taranakao. Ary nino ny tompo i Abrahama ka nekeny ny tompo ho fahamarinany izany. Ary hoy izy taminy, izao no tompo mitondranao nivoaka avy tamin'ny ora amin'ny Kaldeana mba hanomezako anao ity tany ity hanagnanao azy. Hoy ny navalin'i Abrahama, Tompo Andriamanitra, inona no afantarako fa hanana izany aho? Dia hoy ny tompo taminy, mandehana maka omby vavy kely efa 3 taona iray, osy vavy efa 3 taona iray, ondry lahy efa 3 taona iray, domoina iray, ary vantoboromay lala iray. Dia nentin'i Abrahama nankeo aminy ireo biby rehetra ireo, ka nosasainy roa mitovy avy izy ireo, dia nampifanandrifiny avy ny vakiny, fa ny vorona tsy mba nosasainy. Ny antoraka nifoka ny fatin'ireo ny vorona mpiaza, fa noroan'i Abrahama. Raha ila nilentika iny ny masoandro,
dia rendriky ny torimaso mafy Abrahama ary indro no tsindrian'ny tahotra mafy sy ny aizimpito izy. No ny maty ny masoandro ka efa maizina ny andro dia indro nisy memy mivoatsetroka sy fanilo mirehitra na makivaky iretsy biby voasasaka. Tamin'izany andro izany nanao fanekena tamin'ny Abrahama ny tompo nanao hoe omeko ny taranakao ity tany ity hatrany amin'ny ony Egypta ka hatrany amin'ny ony lehibe dia Eufrata izany. Izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra. Salamo entitsika mandinika ny tenin'Andriamanitra dia salamo faha 420. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Vakteny masina faharoa taratasiny masindray Paul apôstôly ho an'ny kristianina tany Filipe ao amin'ny toko 7 sy 4. Ry kristianina havagna, makatahaka ianareo ary dinio ireo mandeha araka ny ohatra hitany taminay. Voalazako taminareo matetika sady mbola lazaiko amin'ny ranomaso koa ankehitriny fa maro no mandeha miseho ho fahavalon'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy mihitsy, fa haverezana no iafarany ireny. Fa ny kibony no Andriamanina, ny tokony ampahamenatra azy no iriarihany, ny zavatry ny tany no hany ankamaniny. Fa isika kosa dia any an-danitra no fanjakantsika, ary avy any koa no iandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo, izay anova ity vatantsika tsinotsinona ity ka ampitovy endrika azy amin'ny vatany be voninahitra araka ny herin'ny fahefana nampanekeny azy ny zavatra rehetra. Ho amin'izany kristianina havana mamiko indrindra, fifaliako amantsatro-boninahitro mahareta tsara amin'ny Tompo araka izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Nilala
tao anatin'ny raona mamirapiratra reny feon'ny ray nanao hoe ity no zanako malalako eno izy. Evanjely masina nosoratany Masinday Lioka ao amin'ny toko 9. Tamin'izany andro izany i Jesosy dia nitondra ny Pierre sy Jakoba ary Joany ka niakatra tany an-tendrombohitra mba hivavaka. Raha mbola nivavaka izy dia niova toetra ny tarehiny sady tonga fotsy manjopiaka ny fitafiany. Ary indro nisy roa lahy niresaka taminy dia i Moizy sy Eli izay niseho tamboninaitra sy nilaza ny ahalasanany izay tsy maintsy ho tanteraka any Jerusalema. Navesatry nitory ny mason'ny Pierre sy ny namany nefa narotory ihany izy dia nahita ny voninahitry Jesosy mba amin'izy roa lahy teo aminy. Ary tamin'izy roa lahy niataka dia hoy Pierre tamin'ny Jesosy, ry mpampianatro, mahafinaritra ny mitoetra ty ka andeha anangana lay telo eto, ny ray ho anao, ny ray ho an'i Moizy ary ny ray ho an'i Eli. Tsy fantana nefa izay nolazainy. Raha mbola niteny izany izy dia nisy raona nanarona azy ireo ka natahotra izy telo lahy tamin'ny nidirany tao anatin'ny raona. Ary nisy feo avy tao amin'ny raona nanao hoe ity no zanako malalako eno izy. Ilay niteny iny ny feo dia Jesosy irery ihany no hita. Ary nangina ireo mpianany ka tsy nilazalaza na tamin'iza na tamin'iza tamin'izany andro izany izay zavatra hitany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry Kristiana havana, raha tamin'ny Alahady lasa teo nasongaditsika fa sy maintsy ady sy dia ny fiainantsika fa indrindra moa amin'izao karimy izao. Ary teny masina manokana ireo fakapanahy isika, ireo fakapanahy nanzoan'i Jesosy tany anefitra, ary dia ireo ihany koa ny tena fakapanahy fototra amin'ny fiainantsika. Dia sinona izany fa ny kipo no zary Andriamanitra ka fitiavatena no manjaka ary dia manapotika ny hafa isika. Ary no ny fikatsana fahefana mikiky ny fiainantsika dia erizetra no manjaka, ary dia no ny fialonana dia manapotika ny hafa noho izay fikatsana ny fahefana izay. Ary no ny fitadiavana voninahitra izay ao anatin'ny fosika ao manapotika ny fiainantsika andavanandro ka mahatonga an'ireny avonavona sy fialonana ireny dia very fanahy mbola velona ihany koa isika, ary dia potika ny fiainantsika. Ambaran'Andriamanitra ary fa ny fandraisana ny teniny ary ny fanetretena ary ny fikatsana mandrakariva ny voninahiny no lalana andesisika an'izany fakapanahy ka sy maintsy mibebaka isika fa indrindra moa amin'izao taona masin'ny famindrapo izao ary amin'izao karimy izao. Marina ary fa sy maintsy ady sady dia ny fiainana ka indro ary amin'izao Alahady faharoa amin'ny karimy izao dia efa asain'ny eglizisika hibazina sahady ny hoe inona no miandry isika raha miaraka amin'ny Jesosy tokoa isika, raha vonina hiatrika ny ady ny hiady amin'ny fakapanahy, ary raha vonina amakivaky ity fiainana ity hiaradia amin'ny Jesosy isika dia ambarany ny tenin'Andriamanitra ary amin'izao Alahady faharoa amin'ny karimy izao ny miandry isika amin'izay paka moa fandalovana, izany hoe miala amin'ny fiainana sy mety teo aloha lay fakapanahy dia miditra amin'ny fiainam-baovao ka indro ary fa amin'ny evanjely amin'izao Alahady faharoa izao dia
nasoratra ny eglizy amintsika ny evanjely ny fiovan'ny Jesosy tare tany an-drenivohitra zay tsy hoe tare ambara sora ambara sika andavanandro io ambarany ny evanjely io fa lay endrik'Andriamanitra ambara raha nahary atsika izy araky ny hitasika ao amin'ny bokin'ny Genèse nahary asika hitovy endrika aminy Andriamanitra ka io endrik'Andriamanitra io lay ambarany fiovantare ao amin'ny evanjely ka nanahitra anireo mpianatra telo lahy zay niaraka tamin'i Jesosy niakatra ny tendrombohitra ary dia izay ihany koa dia manambara zavatra lalina miakatra isika ary le nilazaisika tamin'ny alahady lasa teo hoe mizoro misangana ny vokatry ny lay fiovam-penitra mahery vaika vokatry ny fosika diovin'Andriamanitra amin'izao karemy fa indrindra moa amin'izao taona masina ny famindrapo zao fon'Andriamanitra ny fo ao amintsika dia mizoro isika ary dia izay ihany koa ny ambaran'ilay ao amin'ny evanjely niakatra any tendrombohitra nitondra any Piera sy Jakoba ary Zoany niakatra any tendrombohitra i Jesosy mba hivavaka dia izay ihany koa no ataosika amin'izao karemy zao amin'izao taona masina famindrapo zao miakatra aty katedraly isika mandalo amin'ilay varavarana masina ka miditra ao amin'ny katedraly miova ny fosika ary dia izay no mahatonga antsika manao ny pelerinage miakatra aty amin'ny katedraly isika manao pelerinage fivahiniana masina ary dia mivavaka araky ny voalazan'i Jesosy eto niara-ny mivavaka izy ireo ary dia izay ihany koa ny ataosika ka raha tanteraka izay dia hitasika sara fa miova ny fosika miova ny izao efa kristiana miova ny foko araky ny hera izay natao teo aloha ireo zokizokiny ireo efa taloha dia matadidy an'izay hira izay hoe izao efa kristiana miova sara ny foko dia izay tokoa niova ny soran'i Jesosy ny endriky ny Jesosy niverina amin'ny endrika mahazanak'Andriamanitra antsika isika raha miova ny fosika nahafinaritra any Piera izay ka izay ihany koa no nahatonga azy niatrika an'izay fiainana izay ka izay ihany koa no sy maintsy ezahasika hitoetra ao amin'ny fiainana maha-kristiana ansika izay dia izay ihany koa no antena isika ary amin'izao ezaka ataosika amin'ny karemy izao hitondra sika amin'izay fiovana izay ary dia ampianariny masindahapoly isika amin'ny vakiteny faharoa mba hizotra tokoa amin'izay fiovana izay araky ny voalazany ao amin'ny vakiteny faharoa Andriamanitra ampitovy endrika sika amin'ny endrik'Andriamanitra ka engany izao ezaka rehetra ataosika amin'izao taona masina izao izay pelerinage iezahasika irososika lalindalina koa amin'izay fiainana maha-kristiana izay rehetra ataosika tokoa ary iombonasika bebe koa amin'Andriamanitra ary dia ho tanteraka amintsika tokoa lay voalaza ao amin'ny bokin'ny Genèse amin'ny vakiteny voalohany Andriamanitra anao fanekempihavanana amintsika ka ovaokany tokoa isika ary dia ho fiainam-baovao ny fiainansika eo anivon'ny fiarahamonina misy isika ry kristiana havana engany mba amin'izao karemy izao iova tokoa ny fosika ry Jesosy Tompo ampio izahay mba iroso lalinalina koa vonina hiakatra any tendrombohitra ary dia
hivavaka ka ho avozinao ny fonay ampianaro zahay azoto hikasaka anao mandrakariva ary anatotosa ny sitrakao ka amin'izay hivelona bebe koa ny mahazanak'Andriamanitra anay. Aoka tanteraka izany amin'ny narandray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa hipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.